fitahian'andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra ary mendrika natao hoe renim-pianakaviana anana fitiavana satria fitiavana zava-dehibe dia mirary sondrindra ho antsika renim-pianakaviana tsirairay any tokantrano any. Anoany misy reny miasa mafy tsy miteny nefa hitanao mivaingana eny ny fitiavan'izy ireny. Isan-taona dia tsaroana hoe fetinao an'orina eny fa isan'andro adonona ny mahaneny an'eny. Tsy hoe akory mampita fa saina lasa ihany ny samy tsy afaka ampony ny fitiavana azy roa na idada na ineny. Saingy asa rena rona fa toy ineny an-trano foana no ahavitana hira-kanto hiangalian'ny mpanakanto. Manima inaninenia izany laireni tsifojo nilazako aniwani laifuladamusina yakindindini reri Neni tunda bidya kibu Neni babi ngaracha Neni fulada musna Neni Masulu tajiren Sahabat diriku ate bauni dan naurine Dainaku taminyandu nau talu derari mirati yana
izahay teto amin'ny soavina Antsirabe. Raha vao miteny hoe soavina eto Antsirabe dia fantatra avy hatrany ny anarana hoe Madame Claudine. Izy no vahintsika miarahaba indrindra tompoko. Faly miarabantsika rehetra ny tokantrano dia faly miarabanareo mikarakara ihany koa tonga aty aminay aty Antsirabe zany. Ento. Dia sady manotra ihany koa miarahaba manokana amin'izao fetin'ireny izao. Eto dia ararotona fiarabanantsika reny mpianakaviana tsirairay any tokantrano any tratra ny fetin'ireny dia izara fitiavana ihany koa tsika reny mpianakaviana amin'izao fetintsika izao satria izay no andrasan'ireo atokantranotsika mpiaramonina amintsika na ny firenena ao anatin'ny fitiavana zany. Miteny an'izay fitiavana izay ianao dia hoentiko ilay fitiavana aloha zany ao anatin'ny ankohonana ao anatin'ny tokantrano. Ho anao inona reny ataontsika hoe ho faneho-pitiavana lehibe indrindra ho an'neny ho an'izany tokantrano zany? Faneho-pitiavana lehibe indrindra ho an'neny atao anatin'ny tokantrano dia voalohany indrindra fahaizan'ny mpiray trano ny akonana indrindra manako-po amin'Andriamanitra satria izay ny zavatra takiny voalohany dia hoe ny fitiavana ny ambony indrindra. Dia faharoa manaraka izany mizara fitiavana izany hoe miainga avy amin'ny ireo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana mizara fitiavana ho an'ny zanaka dia zanaka ihany koa mizara fitiavana ho an'ny ray aman-dreny. Anisan'ny ataontsika hoe asa anankiray izay nosafidianao antenaiko fa nisy fitiavana ihany koa tao anatin'ilay safidy dia ny fikoloana ny atsaratarehy sy ny atsaran'ny volo inona nanosika anao hihitsika tao anatin'izay sehatra satria anisan'ny tafiditra ao anatin'ny asa tanana manko izay. Dia voalohany indrindra aloha mahafinaritra mijery zavatra tsara ary natepon'Andriamanitra antsika dia anisany anankiray mila kojakojaina zany ny tenantsika io dia anisany zava-dehibe zany ilaina nanosika hoe andeha hanao amin'ny resaka volo sy ny tarehy satria tsika zany dia asa tanan'Andriamanitra dia ohatry ny voninkazo io mila kolokoloana tondratondrahana karakaraina mba tsy halazo dia anisany amin'ny olombelona zany anisany fikarakarana mba hahatonga izy haharitra dia ny fikojakojana ny tarehy ny volo ny bika mba hanehoantsika zavatra mahafinaritra amin'ny tontolo iainana. Mazava loatra ho voninahitran'Andriamanitra daholo moa za rehetrarehetra zany. Dia ao anatin'izay ilay hoe ny tanana no anisan'ny tena ataoko hoe miasa betsaka. Asa tanana ho anao ve izao resy lahatra hoe anisan'ny tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny asa tanana ty asa izay ataonao andavanandro ity? Tena anisany tokoa, tena anisany tafiditra ao anatin'ny tontolo amin'ny asa tanana zany satria ny antony dia izao miainga amin'ny tanana daholo ny rehetrarehetra na misy ara ny fitaovana efa ara-dalàna efa manaraka ny manara-penitra amin'izao fotoana izao dia ilaina ihany nefa tsaratsara kokoa zany hoe ny tanana miasa betsaka satria le contact fifandraisana direct amin'le mivantana amin'le olona dia tena hita mihitsy hoe azo tsapaitanana ny vokany avy eo zany mahazo valiny tsara zany résultat tsara kokoa ny mampiasa avy amin'ny alalan'ny tanana. Ohatra fotsiny izao mampiasa produit dia tena le fifandraisana mivantana amin'le lotitra le olona iny dia hita mihitsy hoe tena misy fiantraikany tokoa amin'ny valiny rehefa avy eo amin'ny résultat zany. Mbola hafa ihany ny tanana? Mbola hafa ihany ny tanana ary le tanana ihany koa ny tsarahan'ny olona antsika eo amin'ny vehivavy indrindra dia mba karakaraina tsara zany ny tanana satria vao mihaona amin'ny olona voalohany tsika dia voalohany endrikitsika aloha ny jerena faharoa ny volo ny tarehy fa vao mihentsika koa ny tanantsika dia any amin'ilay tanana ny tsarahan'ny olona hoe olona mahakarakara tena ve tsika. Mitazona tokony tratrarintsika dia hoe ny tarehy sy ny toetra dia azo mivaina tsara avokoa izany hoe raha ratsy toetra tsika nefa tsara tarehy tsy mety raha tsara tarehy nefa ratsy toetra tsy mety fa fameno ireo dia feno. Inona no tokony ho toe-tsaina ananan'ny mpanao asa tanana malagasy? Miala amin'ilay fitiavana tiavina mihitsy le asa zany tiavinao tanteraka fa ary voafehanao ihany koa izany hoe raha ohatra zany ianao mahita olona hoe manao asa tanana matoa iny zavatra iny mandeha dia voafehany tanteraka tokoa fa tsy hoe ataon'ny olona ray dia mba ataon'ny olona ray ihany koa fa tena hoe hainao tanteraka zany. Faharoa
fanajana ny asa zany karaha zay voafehy amin'ny mpanao asa tanana rehetrarehetra mino afa tena ho lasa lavitra tokoa i zavatra ataontsika eny tompoko satry foana idinika iresaka fa fotoanasika voafetra ihany mba omeo izahay mba izarao no hoe fikoroana kely na ny volo na endrika amina ny zavatra natoraly mba ho ataony ireny mpianakaviana ifampizarantsika maranantsika amin'ny fotoana eny ary mila zanytsika mikarakara voalohaloha karakaraina ny tanana tsy mila zavatra sarotra fa hosorana maka an'ireny huile d'amande douce reny rehefa tsisy moa ny huile d'amande douce tokantrano dia alaivony zavoka zany alaitsika dia potserina tsara dia asiana gotina voasary makirana dia rehefa amin'ny alina alohan'ny atory dia alaina ny zavoka dia potserina dia hosorana dia atao masazy kely dia avela ilona kely eo dia fafaina fotsiny fa tsy kobanina fafaina tsara mihitsiny dia tsy mikitika ranontsony dia mandamandana tsara ny tanantsika rehefa maraina ny andro dia faharoa indray ny amin'ny endrika raha ohatra zany ka te hanana endrika miramirana ianao miratra mazava tsara nefa tsy manana produit ampiasaina dia izao maka voatabia zany tomaty voatabia anankiray dia potserina izy io dia asiana gotina citron kely satria ny voasary makirana dia manazava ny hoditra asiana gotina voasary makirana kely dia rehefa avy eo arona tsara dia anaovana masaka mandritry ny minitra vitsivitsy ohatra hoe 5-10 minitra eo dia kobanina tsara avy eo dia hitanao fa hiratra ilay tarehanao zany fiakanjo malagasy ny tarehy raha ohatra tsara tarehy nefa ratsy ny toetra dia banga ao misy banga ao raha ny ihany koa nefa tsara toetra be nefa tsy mahakojakoja ny endrika sy ny tarehy dia banga ihany koa izany hoe misy tena famenona zany ao anatin'ireo amehezantsika an'ilay voalazantsika rehetra teo izany hoe isy ny fahalemem-panahy fahatsaram-panahy isy miendrika tsara voakolokolo tsara miendrika tsara ho tempolin'Andriamanitra mba ho reny falifaly daholo ao anatin'ny tokantrano dia falifaly daholo koa ny ankonana rehetra ny ao an-trano falifaly dada falifaly ny ankizy falifaly daholo mpiara-monina dia mahafinaritra amin'ny fiainana izay hafalian'izay tsy fidiana lafo be akory fa miainga avy any anatin'ny fo miainga avy anatin'ny fo marina ny teninao tsara dia tokoa zay tafaresaka taminao ko dia misaotra sy mankasitraka indrindra dia manome fotoana ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny tsara dia ho amin'ny herinana toy izao veloma tompoko veloma tompoko